Manolotra ny arabandray tokolasy tovokovavy amin'ity takarivany sabotsy ity tonga sotsika ao anatin'ity fotoanany fampalalamba vao ity katroka tsara ny amin'ny valora ary dia asainy ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany ny sehatry ny fampianarana no etsika amin'ny santatra avetrany ny vaovao ary amin'ity takariva ity ny alatsinaino avy izao no anatanterahana ny fanadinam-panjakana faharoa eto amin'ny nosy ny fanadinam-panjakana BPC zany no tiana ambara ny taranja malagasy no anombohan'ireo mpiadina izany andro voalohany izany tapakandro maraina zany misy ny toromarika tsara ho fantatra ihany mialohan'ny atrehan'ny mpianatra izay fanadinam-panjakana izay. Mpiadina misy araka amby 70 sy 7 sy 4 sy 3 hetsy no voasoratra anarana manerana ny nosy hiatrika ny fanadinana ara-panjakana faharoa na ny BPC manomboka amin'ny alatsinaino avy izao. Fahatonina sy fiatrehana trano ny fanadinana no tokony ataon'ireo mpiadina rehetra, fanohanana kosa no tokony ataon'ireo ray aman-dreny. Tonga tirak'izy ny farany taom-pianarana izay anaovana ny tombanezaka vitanareo teo amin'ny collège. Zava-dehibe tokoa izany satria rehefa ho afaka ny fanadinana nareo dia dingana hafa indray ho tonga eny amin'ny lycée dia mirary anareo hiatrika fanadinana amin'ny fahatonina tanteraka satria dia ny zavatra nianaranareo rehetra tany am-pianarana hatrizay no hanadinana anareo. Fihinanana sakafo ara-pahasalamana, tsy be menaka sy mavesatra, tsy feretan-tory intsony manomboka ny oalina sy mandritra ny fanatanterahana ireo fanadinana no tokony ho tanterahan'ireo mpiadina ahafahan'ny saina milamina sy mitadidy ireo rehetra efa nianarana. Hiatrika fanadinana ny ankizy amin'ny herinandro raha ny tokony efa natao hatramin'izay zany dia fanadinana izany vao manomboka ny taona dia efa nomanina dia mamerimberina foana ny lesona izay ny afana mitadidy. Efa eo ampotintsika izao zao tsy tokony hitony zany izao ny feretan-tory be loatra satria vidiana lafo izay amin'izay raha farany izao. Raha voareraka loatra ny vatana raha vao tsy ampy torimaso na ny zavatra efa hay ary adino. Tsy tokony hisy zany zao zara tokony maneraka be atao fanadinana amin'ny herinandro androany ara-pitso mbola manao baolina mbola manao finalina taraiky eo tsika araka izy fa tsy tokony izany intsony zany ilay izy. Na misy didongotra andeha lavitra be mbola tapakandro mandeha tongotra ihany tsy tokony izany intsony zany zao. Dia ny alina amin'ny fanadinana iny ny alina mandritra ny fanadinana iny zany tsy tokony miaritory zany intsony mihitsy. Rehefa tsy ahoatr'izay tsy hay intsony vao mainka manakorotana ny zavatra efa hay. Dia misy le misakafo maraina hoe dite kely fotsiny na mofo gasy kely fotsiny aleo mba misakafo maraina satria fanadinantsika izany zao. Dia sakafo ihany tsika rehefa amin'ny atoandro tsy tokony manao voky be fa manjary matory fotsiny amin'ny hariva torimaso ny atrehana amin'iny amin'ny fandevonan-kanina. Mila tonga aloha any amin'ny fitoeram-panadinana tsirairay avy ireo mpiadina ahafahana miatrika tsara ampitoniana ny fanadinana ary tsy tokony adino indrindra ny mitondra ny taratasy fiantsoana sy ny taratasy manamarina ny an-tsekoly na ny carte d'identité scolaire ho an'ireo tsy ampy taona na ny carte d'identité nationale ho an'ireo efa feno taona. Ka isan'andro mandritra ny adina no anatanterahana izany sy hitondrana izany taratasy izany.